Dia hotridantsika ara ny vaovao anatin'ny hetsika ara-tsosialy indray kosa sy fiaina ara-tsosialy ihany koa totosa androany ary ny hetsika la caverne d'Alibaba andian'ny fahenina izay karakarainy ny fikambanana Einer Will hetsika izay entina nampiana ireo olona sahirana moa indrindra fa ireo zazakely marary izay tsaboina eny amin'ny hôpitaly ity hetsika ity rotsirako irainy eo amin'ny sariny mamy Rasoanaivo. Efa fanao ny fikambanana Einer Will isan-taona ny hetsika la caverne d'Alibaba izay fitadiavam-bola ny fikambanana entina nampiana ireo olona sahirana indrindra fa ireo zazakely marary izay tsaboina eny amin'ny hôpitaly. Andian'ny fahaenina amin'ny hetsika no tanterahina androany ka nisy arak'izany nivarotra fampiratiana isan-karazany. Ny fikambanana moa dia mpanantanteraka asa soa ary ireo faritra iva sy ny hôpitaly izay mitsabo zaza ary ny akan'ny taizany be antitra no tena kendren'izy ireo. Caverne d'Alibaba fa enina ity dia misy any amin'ny efapolo. Le tena mampiavaka dia voalohany aloha misy ny Sofitrans, fandraisana anjara Sofitrans izay sady mana chocolat indrindra service traiteur. Dia misy Monash izay manao confit exotica. Dia misy koa manao lasa mivarotra lingerie fine dia tena vaovao hafakely misy lasa japonara manao mivarotra sac japonais. Nahitana karazana varotra niavaka tokoa ny hetsika satria nisy ny mahakasika ny kojakoja fampiasa ao an-trano, tao ihany koa ireo akanjo fitafy isan-karazany ary indrindra ny entana avy any Japon izay isan'ny mampiavaka ny hetsika.